Miarabantsika rehetra malalatiana mpitardia avy ao amin'ny valanjavaboary Analamazaotra Mantadia. Misy olo-tenan'ireo tanora manerana ny Madagasikara aty amin'ny fiaonambeny réserve de biosphère aty amin'ny faritra Afrika izay tanterahana aty Livingstone, Zambie. Misy zavatra anankitelo lehibe izay noresahana sy ny fampizarana tao anatin'izao fiaonambe izao. Ny voalohany dia ny mahakasika ny réserve de biosphère aty amin'ny faritra Afrika. Ny faharoa manarak'izay dia ny fifampizarana traikefa teo amin'ireo délégation avy any amin'ny firenena maro samihafa, ny fanakalo hevitra, ny fanome vahaolana ny amin'ireo olana izay misy, ary ny teboka fahatelo izay lehibe indrindra mahakasika antsika Jeune Maba dia ny réseau ana tanora izay atsangana isaky ny firenena mba ahafahantsika mifampizara traikefa mampitombo fahalalana, satria isika no lakile ny fampandrosoana ny fampiroboroboana maharitra ny réserve de biosphère izay misy any amin'ny faritra misy antsika tsiray avy. Koa dia eto ampamaranana azy satria efa ho tapitra ity fiaonambe ity dia te hankasitraka feno ny Madagascar National Park izay nandrindra sy nanatanteraka nanoana izao dia izao satria raha tsy teo izy ireo dia tsy tanteraka izany. Koa mankasitraka be dia be ny Madagascar National Park ny tenako ary eto ihany koa dia mankasitraka ny UNESCO izay nanoana teo ankilany izao dia izao. Dia misaotra indrindra tompoko.